Fanatanjahantena kosa tafiditra anatin'ilay fandraisantsika ny kanina 7-12 sy ny fifanitsanana mondial 5-12 ny aona tamin'ny mpanao gazety ny tompona ndraiky teo anivon'ny fédération malagasy izay taranja baolina lavalava izay nafantarana ny fandaram-potoana moa ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity. 20 andro katroka sisa dia igadona lay fotoan-dehibe andrasantsika dia ny fedinina ny tompon-daka ny Afrika taona 7-12 sy ny fanitsanana amin'ny mondial 5-12 izay atao any Londres. I Madagasikara no andray izany lalao fahalatapony eto Afrika izany. Niona tamin'ny mpanao gazety ary zareo avy ao amin'ny fédération nasiry zareo mpiara-miambona antoka aminy io tolakandro io nanazava misimisy koa ny fizotran'ny faninanana isan'ny tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ramatoa Coralie van der Berg izay iraky ny confédération africaine ijery ny fanomanantsika izany kanina izany. Kanina raitsika amin'ity taona ity zany dia tsy mitovy amin'ny kanina zay ndraitsika hatramin'izay efa intelo sesy amin'ity zany zao tsika nandray ny kanina ny tsy mampitovy azy dia ny mazava-dehibe loatra nyity kanina 2014 ity izay miaraka amin'ny éliminatoire ny coupe du monde izay atao any Londres amin'ny 2015 izay zany mazava-dehibe azy ary eto dia sambany teto amin'ny tantanan'ny firenena malagasy no tafiditra ao anatin'ny efatra voalohany aty Afrika andeha no an'izany fananana andeha hiatrika coupe du monde zany ny rugby malagasy. Ohatran'ny hoe aia fotsiny ny atsika taorinan'ilay taratasy nalefan'ny commune izay miteny fa tsy azo tsy omeny ny kianja ny 27 juin anaovan'ireo ekipa efatra entraînement izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena zany fa tsy maintsy mitsapa kianja ny mpilalao ndray andro alohan'ny match international naiza io fa tsy eto Madagasikara ihany. Ny zavatra angatan'ny fédération zany dia ny hoe mba tsisy an'ilay fety ny hariva zany hoe le fety miaraka amin'ny artiste ny hariva zany eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina fa iny no mandoto sy manimba ny kianjan'ny Mahamasina zany fa ny défilé dia tsy manimba mihitsy tsy manisy olana ny kianjan'ny Mahamasina ny fanaovana ny défilé ao Mahamasina. Ny sabotsy 20 jona ny andro voalohany amin'ny faninanana ka Zimbabwe no katroka amin'ny Madagasikara ary Namibia eo amin'ny Kenya. Eo amin'ny andro faharoa ny roa Jolay dia ny Madagasikara ikatroka amin'ny Kenya ary Namibia ifanazava amin'ny Zimbabwe ary eo amin'ny andro fahatelo farany dia ny 9 Jolay zany Madagasikara eo amin'ny Namibia, Kenya ikatroka amin'ny Zimbabwe.